vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaiko anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijoronao vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataonandriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefendefende sy mba asa ampifaliana indray no entiko mandroso ny tokatrantsika zay manaraka nyty fahitalavitra mahafinaritra be ty ary isorantsika inkeo ny tompona andraikitry ny fandaharana tompona andraikitry ny télévision ny namana technicienne zay mandrindra ny lafiny teknika eto amin'ity fahitalavitra mahafinaritra atsika ity araky ny fandaharana zay fanarahantsika dia ao anatin'ilay séminaire isika mamotika manozona ny fanahany fanitrana taka an'ilay nanzonan Jesosy ny aviavy tao Betany tsy isy voy intsony mandrakizay dia taka an'izay ihany koa no ambaratsika ao anatin'ity resaka fahasahiranana sy fanitrana ity araky ny napitako tamin'ny fandaharantsika farany dia hoy aho hoe raha toa ka misy zavatra nitranga teo amin'ny fianakavianao zay nanamarika anareo hoe ny fianakavianay dia tsy mahatsangana trano ny fianakavianay dia tsisy mahatsangana tokantrano ny fianakavianay dia olona marary lava ny fianakavianay dia olona fianakaviana mikorotana miady lavo misaviritaka rehefa mivory dia mifampitoraka antsy mifampitoraka amin'ny vilany sy ny vilia ny fianakavianay dia olona mahantra lava sahirana lava ny fianakavianay dia olona pitrosa ary mialatsiny aminareo fa misy kazany fianakaviana tratran'izany tena mandaingy ohatran'ny hoe voafatotry ny fanana lainga ilay fianakaviana ary matetika ny olona tratrana fanana laingy dia ny olona ohatran'ny hoe tsy dia naomby loatra izy nefa te ahomby amin'ny fiainana tsy ny olona rehetrarehetra fa misy kazan'olona tratran'izay dia lasa tratrana fisolokiana tratrana laingalainga sy fitapitaka dia misy kazana fianakaviana zay iresanao rehetrarehetra na lana vavy na tanora na ankizy hatramin'ny ankizy majinika rehefa enjana be raha andaingy nefa vao zazakely satria izay le karazana fanamiasa eo anivon'ilay fianakaviana dia amin'ity asabotsy fa 17 ny volana desambra ity zany amin'ny 7 ora maraina tsy diso eto amin'ny trano fivavahana vahaony oloko fohy be fianaratsoa antarandolo dia iresaka manokantsika ary oravatsika mianara-maherin' Jesosy ozontsika ny fanitrana pitentsika ny fanahy fanitrana fa ireo fanahy zay mamatotra ny fianakaviana misy ianao ireo fanahy zay mametra ny fianakaviana misy ianao ireo fanaratsy zay miazona ny fianakaviana ny poiranao atao anatin'ny baiboly dia misy ny tantarany Gideona misy ny tantarany Jefta misy ny tantarany Saoly ireo mpanompon'Andriamanitra maro takandry Jabeza zay tena hoe voafatotro io fanahy ny fianakaviana io voafatotro ny fanahy ny fanitrana fa rehefa tena zoinao ny tantaran'ireo olona ireo dia tsy nijana tao anatin'ny fanitrana tsika zany tsy mahazo mampino tena manao zay efa zao ny anjary zao ny lahatra inona tsy efa natao pastera fa dia mbola ohatran'izao ny fiainanay ity fotoana volana desambra ity fotoana amin'ny tesabotsy ity no anovan'Andriamanitra ny tantaram-piainanao za dia mino an'izany efa njoroko vavolombela teto fa nisy rangahy anankiray somera tsisy asa tena sahirana nahantra nipetan'olona anarana mihitsy hoe kamilaro lava lamosina olona ohatran'izao tsy hoe le olona ny tsy te hitady asa na kamilavo fa tena hoe mihidy mihitsy io fiainan'io tena mikatona amin'ny fiainana tonga nanatrika fitombavaka izy ny alarobia mbola tsisy ninenina nyrava ny fitombavaka ny alarobia ny alakamisy izy nisy olona niantso azy telefôna ary magaga dia ity io olona io efa mahita azy foana isan'andro fa tsy mba niantso azy telefôna zany taorianan'le vavaka niantso telefôna le olona hoe ty misy vola ampiasao io vola io hanangano zay tianao atsangana na fandrarana na orinasa dia izy le rahalahy manao zany ny olana ne tsy manana za mbola tsy miasa tsy afaka mamerina ny vola io nefa le vola omenareo vola be dia izy le olona tsy averina le vola fa
etoanao fotsiny aloha de atsangano zavatra tianao atsangana tena fitahian'andriamanitra tsy mampino nge zany hoe am'izao andro fasahiranany zao am'izao andro sarsa zao ianao nomen'olona vola be hanangananao ny orinasanao fa misaotran'andriamanitra larbi izy somera ny alarbi herinandro manaraka an'io izy mijoro vavolombelona eo ambony alitara PDG-na orinasa wow mahagaga andriamanitra mahagaga andriamanitra zany ny fiasan'andriamanitra zany ka isika ndrandray a mitady ohatran'ny hoe ion mitady hanaiky ny zava-misy ary nisan'ny fandrika anankiray zany ny baiboly de miteny eny amin'ny Deutéronomie 7:20 de ny andininy fa 13 Deutéronomie 7:20 manao hoe de ho ataony Jehovah lohany ianao izy fa tsy ho rambony ambony tokoa ianao fa tsy ambany eo amin'ny andininy fa 4:70 ndray Deutéronomie 28:44 de milaza mihitsy ny ten'andriamanitra manao hoe Deutéronomie 13 le mivakiko teo fa ny Deutéronomie 44 ndray de mifanohatra am'izay ndray hoe lasa le olona ndray no mampisambotra anao izy ndray ny lohany zany hoe misy zavatra ohatran'izany andriamanitra de miteny manao hoe za anao oloany ataoko lohany ianao fa tsy rambony ataoko ambony ianao fa tsy ambany ianao no mampisambotra fa tsy ianao no ampisamborona ianao no tonga fitahiny fa raha vao tsy mahita an'izay lalan'izay le olona de lasa any amin'le andiny fa 4:70 ndray lasa zavatra mifamadika ndray ka ny tiako ambara de ty tena sitrapon'andriamanitra mihitsy ry havana ny anokafana ny fiainanao tena sitrapon'andriamanitra mihitsy ny tahinanao sitrapon'andriamanitra ny hitondranao any an-danitra sitrapon'andriamanitra ny nanomanana fitoerana tsara ho anao nanomana trano anao fitoerana ho anao rehefa mandroso manompan'andriamanitra ianao dia ho tonga soa any fanjakan'andriamanitra fa io ohatran'ny zanaka sy ray aman-dreny io ianao ve faly ve ianao raha mpijalin'olona ny zanakao faly ve ianao raha esoeson'olona ny zanakao faly ve ianao raha ampijalian'olona ny zanakao ianao afaka mamonjy ny zanakao ianao afaka manavitra ny zanakao mamme zavatra tsara ny zanakao nefa de avelanao ijaly ny zanakao tsy normal kosa zany ny ten'andriamanitra miteny ianareo izy na de ratsy za na de ratsy azy malala ikarakara ny zanako malala mamme zavatra sarobido any zanako nefa za olombelona ratsy mpanota tsy mendry maiky efa nyrainareo zay any an-danitra raha lasena bavy aza manaiky lembenany satana ianao tsy ohatr' zao ny fiainanao tsy mifarana ny tantara tsy mbola mifarana ny tantara mbola azon'andriamanitra tahiny ianao mbola azon'andriamanitra hovaina ny tantaram-piainanao mbola azon'andriamanitra ampiakarina ny fiainanao mitsakay ianao mahereza ndao iainga hoetiny vady aman-janaka sy ny ankonana amin'ty asabotsy ity 17 décembre raha misivy maraina etsy amin'ny trano fivavahana vahaon'ny oloko fohy be fianaratsy-hoantarandolo ambadiky ny station sel hompitentsika io fanahy mifahantrany io fanahy miazona amin'ny fianakaviana misy an'izany fanahy my fianakaviana zany mbolo resantsika io amin'ny sabotsy resantsika lalindalo io fa misy fianakaviana tonga de izy mianakavy tsisy tavoakana ny ray azy izy mianakavy tsy misy salamana de ray azy izy mianakavy tsy misy tafitana de ray azy zany ny zavatra mitranga iainan'ny olona maro am'izao tsika mifampiresaka zao tonga de fianakaviana anankiray tsy misy tafita na de ray azy fianakaviana anankiray tsy misy matsangana tokantrano na de ray azy zay manangana misarabady zay manangana mativady zay manangana mahita problema zay manangana rehetrarehetra miaraka am'ry de misaraka nalana vavy satria zay le karazana fanahy zay miasa ao anatin'le fianakaviana ianao mila manapa-kevitra ianao mila manao dingana ianao mila manao dingana ianao aza miteny fotsiny manao pasteur tena mafinaritra zany ten'andriamanitra zany zaranga tena mba tena mba iriko mihitsy raha mba hivavaka ao i pasteur mba tiako mihitsy raha ho tonga any am'izany toerana zany tsy mijano fanirina fotsiny i Abrahama rehefa natson'andriamanitra de niala tao arany izy nibatainy ny tongony anankiroa de namindry izy nandeha izy de tonga tany amin'ny toerana zay niatson'andriamanitra azy ohatr' zany koa ny zanak'Israely niala tao amin'ny tany Egypte niala tamin'ny fahababoana io ange safidy io ange fanapa-kevitra io ange fahaterena any anatinao any zay ny mahatonga na manaitra anao mihitsy ianao zay manomboka tady very fanantenany manomboka tsy te hetsika intsony manomboka tsy te hitady lalana intsony manaitra anao amin'ny anara maherin'i Jesosy mbola misy fandresena miandry anao mbola misy fahazavana miandry anao mbola misy fitahian'Andriamanitra miandry anao mila tonga ianao amin'ty asabotsy ty fa 17 ny volana Desambra amin'ny 7 maraina eto amin'ny trano fivavahana vahaon'oloko fohy be fianaratsoa tarandolo
ao ambadiky ny stationcell amin'ny 7 maraina ny fotoana manomboka misy pasteur maromaro avy aty Antananarivo sy ny avy eto Fianaratsoa iara ifanindran-dalana ifanampy ifanoana angaredona be ny vavaka amin'ity fotoana ity na ny fangatana ny herin'Andriamanitra na ny délivrance mivavaka fanafahana ny tenin'Andriamanitra moa dia amelombelona ny fanantenanao tsy misy olona resy zany eo raha miaraka am' Jesosy tsy resy zany possible ianao mandalo ady fa tsy possible ianao resy possible ianao enjehan'ny olona fa tsy possible ianao hotratrany mandrakizay possible ianao aratsi'ny olona fa tsy possible ianao hoe ho maizina mandrakizay zany tsy maintsy mamiratra ianao miaraka am' Jesosy ndao arahantsika aloha reto fijoroana vavolombela reto dia ho faranantsika ny fandarana rehefa avy eo tahoara za zany de sepitra ary rehefa sepitra ny tombo le izy de tonga saina hoe ho any amin'ny dokotera rehefa natao ny bilan rehetrarehetra de nisy cancer ny poumon vao nafantatra hoe nisy cancer ny poumon de ohatrany hoe nenjera teo amiko ny lanitra satria tsy avitra tsony azany satria sarotra be zany misy an'le tsy istonana an'le module ao anatiny izay lasa cancer de rehefa nivavaka nisy fivavahana zay manko nampianarina atsika teto amin'ny 12 alina na amin'ny ray de mandoalika de milohako amin'ny tany de mangataka mafy hoe sitrano a Jesoa maro nefa fijoroana vavolombelona tao amin'ny fiangonan'io ny sasany aza rakitra simba daholo ny tratrany fa ny avy de tsy ho vitanao verina amin'izay nanao na niteny tamin'ny pasteur Ertina tetsy de nidoniny io tratrako ny alina iny satria amin'ny alina rehefa matory de misy zavatra mipopoko ao anatin'io tratrako manao hoe kapapapapapa ohatr'izany foana ny alina iny tonga de tsy nisy intsony de nanomboka teo ny alina le nikasihan'ny pasteur Ertina tratrano ny alina n'iny ihany ny alina n'iny ihany de ny ala le zavatra mipopoka tao anatin'ny tratra courage be mihitsy fa ozy izy hoe satria talohany io zavatra io de tamin'ny fotoana nahafantarako hoe misy cancer en poumon de nisy feo ny tenena hoe andraikitry Jesoa ianao nanomboka teo namrava amin'ny firy alina ny ampiasana tonga eto tsy nangataka tamin'izaniza hoe tsy hitako zany zay olona hoe i-délivrer ana fa de mivavaka eny tompoko de tao anatin'ny firy-taona teo eo zany na firy volana afrina teo no nanomboka nahatsaparina hoe tsy metimety zany fahasalamanao zany de nanomboka nitediavanao fitsaboana tany amin'ny mois de satria avril ty le sary voalohany ty de taloha kelin'izay zany no hitako hoe mandeha mody de ohatrany sepitra fa manina raha de rehefa naheno fa sepitra de nakany amin'ny dokotera de rehefa tonga tany amin'ny dokotera moa de ozy izy hoe ndao ianao ozy izy manao bilan complet de tao anatin'izany zany ny scanner de rehefa natao zany le scanner de ay tao anatin'io le sary le poumon misy module misy zavatra mivoto io le mivoto zany le cancer io tao anatin'le poumon io tao anatin'le avokavoka mysiologie mipetraka tao anelakelaky ny avokavoka zany le izy ary de possible zany mitombo izy de manetsina le avokavoka avy eo raha azoko zay mihitsy satria zay ny nazavaina hoe ao anatin'le taratasy ny dokotera zany maniry izy io de io zany manetsina n'le poumon tsy afahako miaina de zay de avril izy io nanomboka hita mety efa taotao ihany izy fa avril zay nanao le scanner sy rehetrarehetra ianao ny avril zay de teo ianao nanomboka hoe tena hoe tsy maintsy mitsapo tena am'izay tsy maintsy mitsapo tena ady oviana moa ianao le ny ao anatamiko izy zany ay de tamin'ny mois d'avril zany zay zavatra zay nefa nisy fa rehefa nanao
scanner fanoroana zany vo tonga saina satria teo zany vo hita hoe ay misy cancer ao anatin'ny poumonko taty amin'ny faraparan'ny mois de fendohan'ity mois de novembre de nanomboka teo dokotera vo miteny hoe cancer nafeniny anahy le izy de nanomboka teo zany a de nandeha nivavaka amin'ny riva satria tena hoe incurable tsy azo sitrarina zany le izy za koa nanana finoana satria nisy an'le fijoroana vavolombelona an'le vehivavy le simba mihitsy ny tratrany tato amitsika de nefa naniry le tratran'le ramatoa de sitrana de zay nitao an-tsaiko hoe iny ary vitanao Jesoa de zezavy satria mariako etona fa be da be zany ny miracle nataon'Andriamanitra tamiko de nampiny fisiny pasteur Ertina zay nahavarinana daholo zany a le miracle rehetra indrindra moa ny fahasalamana ny tena zava-dehibe hoentin'le olona rehefa mijoro vavolombelona izy de nanomboka teo zany isakariva mirava zany zay any amin'ny 4 na amin'ny 5 any de lasa mandeha mivavakato de nanahoana le tena fahatsapanao nino mihitsy venao tam'le vavaka natao iny de ahoana le vavaka tena nataonao natao anao tamin'iny tsy de hoe vavaka ela be natao amin'ny pasteur Ertina anao satria nijoro teto daholo ny olona de mba nanaraka ny olona nijoro a de niteny tamin'ny pasteur Ertina hoe pasteur misy cancer ny poumon ohatrany tomany anao tamin'iny tomany mihitsy ahako satria zao ohatrany hoe manana olona zany hitarainana ilazana n'le problème sy le zavatra mazefatra ty amiko de nitomany a tamin'ny pasteur misy cancer de ozy izy pasteur hoe tsy manina afaka io de tonga de nidoniny teto satria mafimafy any nidonany an'le izy de rehefa tonga tany etrano isaka matory zany de misy zavatra mipopoka zany miaina de minako manoatra zany ao anatin'ny tratrako de une fois zany nidono pasteur le izy nanomboka tamin'iny tsy mipopoka tsony le izy mandraky tiany androany de teo natsapako hoe sitrana satria comment ça se fait atram'izay izy io maneno foana nanina vo nidono pasteur le izy tonga de nijanona le zavatra mipopoka teo anatin'ny tratra tonga to zay sitrana nendrasako foana tsy miverina tsony le izy jusqu'à présent de rehefa aveo am'izay zany io zay andeha anao andeha angataka amin'ny dokotera hoe andao averina ny bilan de rehefa naverina ny bilan koa même amin'ny bilan rehetrarehetra tany amin'ny race tany ny MM siny madio daholo ty moa zany de efa anisany tena hoe fahagagana ho azy fifaliana ho tsy hoe mitomany manina fa faly satria mbola iaina indray io masoandro sy ny volana sy ny rehetrarehetra neretreretiko nenjera teo ambony tapindohako hoe comment hoe aiza raha pitso zany de maty kely sisa de maty de ohatrany hoe andehanao foana andanindany foana kanajo mo voaly izy sy tsony io le izy de sitrana tanteraky ianao de nivalan'le bilan sy analyse rehetrarehetra de tsisy ninina tsony fa nadio tanteraka nadio hatrany any amin'ny vatako nadio daholo zay nataon'le dokotera satria ny dokotera namoan'ity zavatra ty zany lasa mission raha ohatra ka le dokotera taloha izy hoe nafinafeniny ana le izy fa nitady dokotera zany amaty de mba ahoana no fijeran'ny dokotera n'le hoe nanjavona tampoka atao le cancer le dokotera zany teneny marina dokotera misy cancer ngeony ahako cancer rinne fa ina ary ty teneninao de ozy izy ahako ry vakio tsara dokotera vakio aloha fa misy tumeur hony na cancer de ozy
inona ary ty teneninao tsisy ninona ianao tsisy ninona ianao fa de hoanao ahafantatry ny fianakaviana ihany ve zay zavatra nahazo anao zay fa ye fantatry ny akonanao hoe nisan'izay cancer zay ye fantatry ny de fa rery zareo hoe le hoenao vavahana na sitrany ye tenteneniko zareo de mba ahoana ozy izy ny fianakaviana ny zanako aloha zany de nitomany niaraka amiko daholo tena hoe tomany fa ny sasany nianahana hoe marina ve zany de tena marina hoa zany e vao tamin'ny lahady teo zay mivory sitrana de enao nefa fa tsy nahatsapan'le hoe sepotsepotra tsony tsy nisy am'izao tsy sepotra nefa le teo aloha efa enonao mihitsy le sepotra de reraka de sepotra de reraka hita tao anatin'ny scanner le zavatra mivonto tao kanjo sady efa ny bilan farany sy ny anna farany hoe tsy hita tsony ny tsy hita le zavatra atao de enao koa tsy sepotra tsony tsy nisy tsony le zavatra mipopoka atao anaty satra le mipopoka tsisy tsony fa raha dika amin'ny teny gasy ty zavatra ty hoe sekelina zavatra nisy taloha ohatra ny trasiny zavatra nisy taloha fa tsy miteny izy hoe misy tumeur na misy cancer ao anatin'ilay poumon de fa afaka tanteraka ianao zao afaka mihitsy zao sorana ary tena afaka so de manana avatra kely ampitainy ianao ho an'ny mpijery atsika tiako tenenina zany indrindra ho an'ny fianakaviako izay mbola tsy mino satria be da be ny marary ao ny fahafantarako zany ny fiangonana rehetra manana mission nataon'Andriamanitra napetrany aminy ary ny vahoan'ny oloko zany araka izany anarany zany amin'ny fahalalako de natao amany olana de mangatara amin'ny sitrano sitrano a Jesosy fa vitanao zany sitrano a Jesosy de zay ny aplikeko napiny ilay fametrahantanana nataon'ny pasteur Ertina sorana ny tompo zany fa de voninahitra ho an'ny tompo fa tena finaritra fijorona vavolombelona zay hoa manaraka andray mametraka mandra-pionany anabavy sotra tompoko veloma tompoko de faly ako mijoro vavolo alleluia sy alleluia mafy zany sitrana ny cancer en poumon isorantsika ny tompo izay fandarana rehetrarehetra zay ary hitako hoe manomboka miangainga sy metanetana ianao raha za manokana de efa tsy androko sady ny tongavan'ity fotoana amin'ity sabotsy fafito amby folo ny volana desambra ity efa metombotra koa ny fotoana amin'ny 7 maraina ny fotoanantsika amin'ity sabotsy ity eto tapo tanàna ny fianaratsoa sy ny manodidina rehetrarehetra mety hoe somary misitaka kely ny tanàna fianaratsoa ny toerana misy atsika de izao ny zavatra mitranga rehefa sabotsy misy olona mitondra tomobile manao spécial mihitsy avy any lavitra kilometatra lavitra trany amin'ny 50 kilometatra mahery ny sasany mitondra tomobile tonga eto fianaratsoa ny sasany miala kely ny tanàna fianaratsoa de manofa taxi sasa mandeha bicyclette ny sasa mandeha moto ny sasa mandeha tongotra io moa samy manana le fomba tongavana fa hitanao hoe mangetaetany io lara ny fijoroana vavolombelona zay no raisina tao anatin'izay roa volana ny vavatsika zay tena miteny aminao fa tsy takatra ny saina zavatra nataon'Andriamanitra ao ny olona tena marary mafy tena hoe marary efa eritreretin'ny olona hoe tsy ho tafavoaka intsony tsy ho vela intsony tany Ambatondrazaka tany tenako tamin'ny herin'ny sabotsy de nisy vehivavy anankiray zay narary be izy io rehefa narary be de izy ny olona manao hoe ianao ne ho faty any am-piangonana any ianao tena ho faty any ianao fa ty aretim-be ianao ty ve no entinao any am-piangonana fa miteny aminareo fa nijoro vavolombelo io vehivavy io tamin'ny sabotsy lasa teo tao Ambatondrazaka natanjaka salama tsara tsisy nininona marary na nkely aza nandeha nody nefa ny olona natao ohatra hoe faty any am-piangonana io olona mirijarija be no mandeha mody any gagatra amin'ny fiarahamonina hoe fa inony ty zavatra ty fa inony ty zavatra mitranga ity fivavahana ve de mavita an'izany eny tompoko ny fivavahana mavita zavatra ary miteny amintsika andramo ka izao fa tsara Jehova misy olona manko manaraka an'izao fandarana zao tena hoe mihaino fotsiny mijery fotsiny fa tsy makasika anao mihitsy le izy ohatrany tsy taitra zany ianao za miveranga de possible za miveranga de ho marina fivavahana ve de avita an'izany mahita fijoroana vavolombelona eto ianao de izy ianao karamainy reny mena volo reny fahaizako de isan'izany hoe olona mivontokibo be ve de ena ankibony de velona tampoka eny efa olona efa faty
miolona somera ve tsisy aza de tampoka e tonga de mivadika PDG. Zany ny fiasan'Andriamanitra e. Zany Jesosy rehefa miditra antsehatra ka miteny aminao a amboary fadaram-potoana tongava amin'ity sabotsy ity eto ny ankonana ny vady amanjanaka ny fianakaviana ny olom-patatra misy amintsika manana an'ireny karazana fanomezam-pahasoavana mitona olo reny de tena tomo daholo zay azo tomo amin'ity sabotsy ity etsy amin'ny trano fivavahana vahaon'ny olo koa fohy be fianaran-tsoa antarandolo ao ambadiky ny station ciel amin'ny 6 ora maraina tsy diso. Tena miteny aminao hoe vao miala ty atrano ianao de asehoany etahitanao hitady an'Andriamanitra hibata fandresena amin'ity asabotsy ity. Tahin'Andriamanitra tompoko. Miarabatsika eto tapitanana amin'ny fianaratso sy ny manodidina ny toetrany ny azakazakatsika menakavy izay andraisatsika fahasoavana marobe reo le nijoro vavolombela tamin'ny sabotsy lasa teo ary izahantsika ho alefa na eto amin'ny radio na eto amin'ny télé reny fijoroana vavolombela reny izay olona nandray fahasoavana maro de maro de maro tokoa. Amin'ity sabotsy 17 décembre ity indray mirosatra antsika ao anatin'ilay hoe manozona ny fanany fahantrana sy manozona ny heron-trosa. Tena tsapako mihitsy ry havana malala ny atao hoe fijalin'ny akamaroany ny olona eto an-tanàna eto. Za tena miteny aminao raha lasana bavy andao anandrantsika hatramin'ny faran'ny taona hitsapa ny herin'Andriamanitra. Hitsapa ny herin'Andriamanitra. Maro ireo olona zay efa tena nahita fahagagana, nandray fahasoavana, nandray vahaolana. Ary raha miresaka amin'izany eto tsika tsy hoe mampiresaka, tsy hoe fanetanana anao teo hoe ahitanao teo avy fotsiny, fa mbola veriko aminao ihany hoe ny antonaniran'Andriamanitra nahita fianaratsoa eto de tena ny anova tanteraka ny fiainanao. Tsapanay loatra ny fiasan'ny tompo any Antananarivo any. Reo olona maro be mandray fahasoavana mijoro vavolombelona maro. Ary efa tonga taty fianaratsoa zany. Ka alefanay ihany ny fanetanana. Misy ihany ny olona tsy mino. Misy ny olona tsy mino an'Andriamanitra, tsy mino ny herin'Andriamanitra fa za kosa mino. Fa tsy kisendrasendra ny ahitanao an'ity fahita lavitra androany eto ity. Tsy kisendrasendra ny ahitanao an'izao fandarana izao. So de mba ity ao ambadiky tony fotoam-bavaka itony no amahan'Andriamanitra tanteraka ireo zavatra-tsainao vahana. Nahoana ny mbola hitondra ny ranomasonao ihany epita amin'ny 2023? Nahoana ny hitondra ny souffrance, hitondra ny fanaitainana, ny fangiry firina, ny ady tsaina any amin'ny 2023? Nahoana? Za mampana tenanao fa ny fahatongavanao anatin'ny fotoana io de eo ny eo ianao de fa atsapa zavatra eo amin'ny fiainanao ary miala eo ianao de ho hitanao zavatra be da be ho ala amin'Andriamanitra. Ity moa zavatra tsindriko foana. Raha vao miresaka tsika hoe fahagagana na hoe vahaolana de esory eo an-tsaina le hoe tonga de izy vola raiky tapo ilatsaka avy any an-danitra. Mety isy zany be da be ny olona mijoro vavolombelona amin'izany hoe paster tonga tany an-trano de nisy vola ho azy tao anaty poketra. Misy olona be da be teny an-dalana andeha ody de nahita vola teny an-dalana. Nisy vola nitsofoka tampoka tsy fantatra hoe izy nandefa azy tao anaty telefoniko. Be da be ny olona mijoro vavolombelona amin'izany. Fa tsy voatery ho zany ny atao hoe fahagagana. Fa mety miteny tampoka aminao le olona tompotrosa na le olona manambola aminao hoe foky anao iny aleo tonga de any iny. Na mety misy zavatra tampoka ataon'Andriamanitra mahana ny trosanao, ny fahantranao, misy zavatra be da be tsy takatry ny saina, zany le vahaolana. Fa ny Andriamanitra le ho atsaitsika tonga de le hoe ino misy vola mikitapo latsaka na mipoketra latsaka. Non. Fa ny fiasan'Andriamanitra, Andriamanitra manana moyen amin'arivo ny possibilité amanalany azo amahana ny olanao. Fa za fotsiny mampanatenanao fa anao zavatra Andriamanitra. Ary de mitoitsika ao anatin'ny vavaka io ary defy naperakitsika
de finy aperakitsika fa tsy maintsy misy zavatra miova tantara tsy maintsy miova eo aminao amin'ny tokantranonao eo amin'ny arabolanao ary ty resaka fahantrana ity no tsy maintsy hozonitsika mbola averiko ihany fa azo hozonina tsara ny fahantrana tsy ny adversaire anao no hozonina tsy ny olona tsy tianao tsy ny rafivavinao fa ny fahantrana ny mahatonga anao ahilikiliky ny vadinao ahilikiliky ny olona tsy mba misy mpijery tsy mba misy mpiaino ianao angeralahy na de laha matoary ianao na de laha matoary ianao novo ny fianakaviana tsisy miaino anao rehefa mahantra tsisy miaino anao rehefa mahantra le faravavonareo no enon'ny olona satria io mipanakarena io no manambola de io ndreny enon'ny olona ary zany ny ampaherezako anareo mihitsy zany ny ampaherezako anareo mihitsy andao ivavaka azo alana tsara ny fahorina sy ny fijaliana azo alana tsara zany mahatonga anao ilikiliky ny olona ianao koa rehefa mitaraina lava tsisy iaino anao tsony mitaraina anao amboalohany aloha miaino anao ny olona mitaraina anao fandroana mbola meno anao ny rahalanao sy ny anabavinao fa rehefa isanandro sanandro anao hitaraina tsisy iaino anao tsony fa jesosy rery ihany ny afaka anova amin'ny fiainanao sabotsy 17 décembre ho avy izao a amin'ny 7 ora maraina tsy diso eto amin'ny trano fivavahana vahaony olo ko antarandolo ambadiky ny station Shell ambadiky ny station Shell ny misy any trano fivavahana vahaony olo keo manontany olo izy zany station na essence zany station na la santé Shell de ao ambadiky io ny misy ny trano fivavahana vahaony olo ko amin'ny 7 ora maraina raha ho avy ianao de azatara fa mba ifanaofany rendez-vous amin'ny tompontsika rehefa tsy hoavy moa ianao tsy maninona fa raha ho avy ianao de mesatsy ho tara andray fahasoavana ianao ny tompony ahitantsika ny tenako miaraka amin'ireo mpiara miasa rehetsarehetra eto fianaratso ny pasteur Frédéric iaraka io natotosa ity fotoana lehibe de lehibe ty ho tahin'Andriamanitsika veloma tompoko